Afacha, ethnie, pasteur Radouville, Roger. Kari fanay masino ataona ny tsisotranao manoloana ny fitiavanao anay ataona ny tsakalaza ny anaranao manoloana ny fitantananao ny fiainanay nandritry ny taona 2024 ty zava-dehibe ho anay tokoa Jesosy zany fahavelomana zany zava-dehibe ho anay tokoa zany fahatratrarana ny farany taona zany satria rofo azo tsapaitanana fa ditana mpitiavanao no natateraka anay atratran'izany fotoana izany. Misaotra betsaka re Jesosy misotranao fony iray manontolo fa tena samy aniny izay fa tsy nisy na toy izao anay ratsy anao. Dia tahaka ny olona tsy nanoty tahaka ny olona tsy meloko tahaka ny olona marina nandritra izay taona zay kanefa ny ianao ny malala zay rehetra vitanay tsirairay avy. Ankehitriny tokoa manko dia ikombona tanteraka ivalona zao taona zao alivalona miaraka amin'izany ny bokon'ny fiainanay mbola meno tompo-tiavana nefa zay fotoana ahafahanay mamafa ny fahotanay amin'ny alalan'ilay rahanao dia hitondranay ny tenanay eo anatrehanao amin'ny alalan'ny fibebahana fa natanterahana ny sitraponao. Teny tokana anao taonay Jesosy hakasitrao zay rehetra ho tanterahanay ho fanavaozanay ny fanoloran-tenanay manavotanay indray ny fanahinay mba tsy ho reraka ianao tsy ho kivy ianao amin'izay azakazaka amin'ny faratsiana zay ataonay. Matoky zay Jesosy fa matoa mbola menao fahafahana tahaka an'izao andre ny afatrao dia tianao isy fiovana feno aminay tsirairay avy. Fa io ny tokantrano zavelanao hovariana amin'ny zavatra maro fa feno ny fanahinao masina hibanjina tanteraka ny lalakombana anantona anao. Saotra Jesosy io, saotra fanahy masinao. Alleluia. Amen. Dia faly miarabantsika ry ava-malalo amin'ny tompo nahatratra ny farany taona 2024 ary faly manona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavany ho amintsika tsirairay avy. Ny bokin'ny Joba toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 2:20 no vatsim-panahy no tompo antsika indray amin'izao farany taona zao. Joba toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokiny lamatoa. Ary indro nisy rivotra mahery avy tany alefitra ka namely ny zoron-trano efatra dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra. Ary izao dia izao rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Dia nitsangany Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoky ny apoka tamin'ny tany ka niankohaka sady nanao hoe nitanjaka ny voako avy tany an-kiboniny iny ary nitanjaka no iverenako any. Jehova nanome, Jehova no nanaisitra, isaora naneny anaran'i Jehova. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Amen. Raha vao manonona ny anaran'i Joba ny tonga voalohany ao an-tsaina ry avy araka ny teny vao mivakitsika teo dia lehilahy marina sy mahitsy nefa dia nandalo zavatra tena mafindrendra teto an-tany satria mantsy nizanany fitolahy 3 vavy araka ny efa fantatsika dia maty tao anatiny indray andro. Ary ny fananany rehetra teo am-pelantanany dia nafony tao anatiny indray andro avokoa. Ary na dia ny vadiny aza dia mbola naneso azy raha nandalo izany karazana loza izany izy miampy ny vai izay nameno ny vatany. Ny zavatra mahafinaritra nefa dia izao na dia nandalo izany zavatra farany mafy sy
faran'izay manahirany indrindra izany ary Joba dia tao anatiny foana ny fiankofana, ny fisaorana ary ny fahaizana makasitraka an'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra aza dia milaza hoe na dia izany rehetra izany aza no nahazo an Joba dia izao tsy mba nanota izy, tsy nimonimony, tsy nanome tsinan'Andriamanitra mihitsy fa hoy izy hoe Jehova nanome ary Jehova nanaisitra isaorana ny eny anaran'i Jehova. Ry hava malalo amin'ny tompo, matetika isika zanak'olombelona, eny na dia isika kristianina aza, rehefa misy zavatra manahirana, rehefa misy zavatra tsitsika mitranga, rehefa misy zavatra zan'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia mifimenomenomana sy ny fanomezan-tsiny. Na isika mametsiny manodidina, na isika mametsiny ny tenantsika, eny misy aza mametsiny an'Andriamanitra. Ary dia vitsy, tena vitsy ny manana ny toe-pon'i Joba hoe rehefa manana zavatra manahirana amin'izao eo amin'ny fiainany dia fisaorana an'Andriamanitra no atao. Ka izay toe-po izay androany no tian'Andriamanitra apetraka ao am-poko sy ao am-ponao amin'izao farany taona izao. Dia ny hoe tsy fimenomenomana no tokony hivoaka ny vavantsika fa fahaizana mankasitraka an'Andriamanitra. Firifiry tokoa moa ny olona no miteny hoe hisaotra an'Andriamanitra raha mivoaka soamatsara io vola io, dia entina mbavaka rehefa hisaorana an'Andriamanitra rehefa vita soamatsara ny trano e. Izany hoe ny olona dia mahavita misaotra an'Andriamanitra raha mivoaka alainandrasana, rehefa vita ny trano afaka fanadinana ny zanaka, fa mba teteny amintsika eo ry havana. Na misy vola nandrasanao aza ka tsy mivoaka dia mahay izy misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany. Na tsy afaka fanadinana aza ny zanakao, mianara misaotra an'Andriamanitra. Dia ohatran'izany tsy hoe rehefa mety ihany ny zavatra tao na milamina ny fiainana sy ny zavatra rehetra izay vao misaotra an'Andriamanitra, fa na dia tsy mandeha amin'izay laoniny, tsy mamokatra mihitsy izay zavatra tao rehefa malalo amin'ny tompo miteny amintsika izao hoe mahaiza ry misaotra amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny fiainanao. Raha izao no anontanianao tena tiako be mihitsy ilay toetra ny Joba. Joba tsy miteny mihitsy hoe tsy raha rinkosa izao ataona zao ry Andriamanitra, anarany ve ny olona mba mivavaka, anarany ve zao mba lehilahy mahitsy sy marina, nefa dia izao no anaovana tsy vavaka intsony aho. Tsy mba izany no mivoaka tao am-bavan'i Joba ary dia izay no ilazako aminao hoe tena tiako be ilay toe-pon'i Joba. Fa ao anatin'ny zavatra tsy samba maty hisaotra dia mahavita misaotra an'Andriamanitra izy. Ao anatin'ny toe-javatra tokony mampimonomonina dia inona no nataony? Tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy na dia kely aho. Andao rery havana mba hianatra hiaina izany toe-pon'i Joba izany isika manomboka amin'izao farany taona izao. Ka amin'ny zavatra rehetra izay mitranga, mahaiza makasitraka an'Andriamanitra. Io ange na dia isika misakafo azy, ny tokony atao dia mangataka, tsy mangataka intsony fa ny misaotra an'Andriamanitra. Fina moa no ataon'i Jesosy rehefa nanolona ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa izy, nefa vahoaka 5,000 mahery no teo anoloany, asandra ny ambony ilay mofo dimy sy ny hazan-drano roa dia nisaotra an'Andriamanitra izy. Ary izay no ilazana hoe rehefa hisakafo re, na manao ahoana ny sakafo manoloana anao, dia misaora an'Andriamanitra no tokony ho atao. Mazana mantsy ry havana rehefa matsirotsiro ny laoka dia hita mihitsy fa tena tsara rafitra ery ny vavaka, fa raha vary sosoa be rano tsy misy laoka no manoloana anao eo entina ny vary dia lasa miritona makany anefitra ary dia tsy misaotra an'Andriamanitra.
toraka zany koa ingeno miseho eo ampivady rehefa farany volan'iny dia inona no miseho tena mifankaty be mihitsy izy mivady ao an-trano satria rehefa farany volana dia tonga ny karama any ka vao miditra ny varavara ny rangahy dia in'izany ilay efa hoe dahady efa vitao ny ranomafana ny dahady inona no mahatonga azy malemy fanahy ka rehefa farany volana mitondra vola mantsy ramose ao atokantrano fa manao ahoana rehefa eo amin'ny 5 ny volana eo feno fakisitinana ao an-trano feno fimonomonomana ao an-trano ray manontolo izany hoe rehefa mety ny atao rehefa misy zavatra eo ampelantanana na izy azy malemy fanahy be mihitsy ao an-trano fa ataovy mihena inge ny zavatra eo ampelantanana inge lasa kizitina iran-trano iny olona iny dia indraindray ry havana dia ohatran'izany mihitsy no ataontsika fiarahana amin'Andriamanitra rehefa mety ny atao na isika aza dia miramira ny ria any am-piangonana anka na dia ny mpiara-mivavaka aza dia mahatsapa fa misy zavatra tao mahafalifaly mitranga amin'iny olona iny tao mahafinaritra ery no mijery ny fiainany fa raha mbola tsy tonga ny valim-bavaka mihisatra mihitsy mandeha mivavaka tena tsy tanteraka mihitsy ny fandehanany any nefa izao milaza aminao ry havana fa raha mbola ety an-tany isika raha mbola velona ihany koa dia tsy maintsy misy zavatra avelan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary zavatra tsy mifanaraka amin'ilay tiantsika mihitsy ary amin'izay dia ho hitan'Andriamanitra izay zavatra miafina ao anatin'ny fonao manoloana izay zavatra mitranga izay fimenomenomana sa fahaizana misaotra n'Andriamanitra ary nyfanontaniana petraka amintsika ry havana dia hoe raha nangataka zavatra tamin'Andriamanitra ry isika ka tsy mbola azonao ary mety tsy mbola azonao mihitsy imonomonina ve ianao sa hisaotra n'Andriamanitra tapitra androany mantsy ny taona 20 misy amintsika mihaino etona olona sasamiandry ny valibavaka efa napetraka eo anatrehan'Andriamanitra mety efa tany amin'ny fiandohan'ity taon'ity angamba no napetraka teo amin'i Jesosy nefa dia tsy mbola manangasanga akory ary mety miteny tahaka ny mpanao salamo mihitsy aza hoe toy ny zavatra matorotoro ny taolako no fanjakany fantatsany fahavaloko ay ka hoy izy isan'andro hoe aiza izay Andriamanitra mipetraka amintsika ny fanontaniana hoe manana toe-potaka ny Joba ve isika sa toe-potaka ny zanak'Israely tsy mijanona menomenona manoloana n'izany ry hava malala amin'ny tompo torolalana iray ihany no atolotro anao amin'izao farany taona izao isaora ry an'Andriamanitra akasitrao re izay fandaharana tolony fa ho ambadika izay fandaharana izay misy zavatra mahagaga mbola tsy takatrao nefa tolony manao amin'ny fotoana tena mendrika ho amin'izany tapitra ho indray ny havana ny taona iray ary tapitra ihany koa ny perikopantsika atao amin'ny fipememiziona tamin'ity taona 20 ny tanjona nokendrenana andritran'ity taon'ity dia ny ampahafantarana ny filazantsara ny anabarana amin'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra ary anoroana amin'ny olona rehetra ny lana mizotra mankany amin'ny fanjakany lanitra indrisy moa fa merika ao anafian'Andriamanitra ny olombelona no toetrany sy ny asa ratsiny ka noho izany dia mitatao aminy ny fanameloana mandrakizay tian'Andriamanitra ho vonjena nefa ny olona rehetra tsy tompona ndraikitra amin'izay rehetra mitranga aminy ny olombelona saingy tompona ndraikitra amin'ny safidiny tsy izay mitondrany ny fiainany kosa ambaran'ny Baiboly fa tsy maintsy ampamoan'ilay mpanao azy isika olombelona indray andro any eny tsy ho ela dia tsy maintsy mametraka eo anatrehan'Andriamanitra nijery todiky ny ty taona ny valon'androany ity isika
ary na inona zavatra tsara iverintsika fa vitatsika dia tsy maintsy miaiky isika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy misy marana diray akory azy. Goavana izany ry havana, saingy aza matahotra fa mbola misy fanantenana. 20 taona lasa teo eo izay no nahafatesan'i Jesosy mba hamonjy atsika. Nanolorany ny tenany mba hanaisitra ny fahotantsika ary hanahala izay rehetra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ary nitsangana tamaty izy ary nanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Ny mino dia ny manao eny amin'ilay Andriamanitra izay nanome safidy malalaka ny olona na hanaiky na handazy. Ora sisa dia ivalina ny 24 sa ho anio ary no hany fotoana azahoantsika misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity taona ivalina ity sy izay rehetra nentiny nandritra n'izay fotoana izay, ary indrindra hanaovantsika eny ho fanavaozantsika ny fitiavana an' Jesosy. Fa ho itombatsy tompo amintsika hoe indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena mahireza ry havana ivavakintsika tompo. Ampanetsetena tokoa Jesosy no mbola norehanay ny lohanay, amatsiaro ny lalana nitondranao anay izay Jesosy. Fa maro tena maro ny kitontona, ny nanahirana, nanjatra janomaso mihitsy nandritra nyity taona ty kanefa dia teo ianao niaro anay, teo ianao nanamarina fa zanako sy ny asantanako dia noraisinao atidy. Misaotra betsaka re Jesosy, misaotra anao fona iray manontolo izay, fa tsy ny amin'ny herinay tsy no nantanjakay natratraranay an'izao fotoana izao, fa tena no ny amin'ny fahasoavanao. Nakipo ny masonao ianao, nampitony ny fahatezeranao ianao, manoloana izay rehetra fahadalana nataonay. Impirimpiro tokoa izay ny monimonde, raha mangatake tsy mahazo. Impiripiro izay no mialone, makaale, rehefa misy fitahina no iverinay tokony ho anay kanefa menao amin'ny mpiara-mivavaka anay. Impirimpiro izay no makaala tsy miaina ny fankatoavana ny teny izay afafinao aminay isan'andro. Ankehitriny ianao Jesosy dia nampianatra anay amin'izao farany taona zao mba hisaotranao ny amin'ny zavatra rehetra. Araka ny hira mpanao salamo hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Ary ankehitriny koa ianao nampianatra anay anaiky anao indray, anolo teny ho fanavaozana ny fanoloran-tenanay anaradianao. Ivalina tanteraka mako ty taona ty, ipetraka ho tantara nefa ho adino aminay rehefa miatrika anao izay amin'ny fotoana iverenanao eny amin'ny rahony lanitra. Mbola menao ora nefa n'izay mba hahafahanay mitolona mbavaka aminao, mba nandatsahanao ilay rahanao amin'ny boky ny fiainanay ka misy nampalahelo anao, mba ho boky vaovao tokoa nipetraka ho tantara izany 24 amin'ny reto zanonako izy ionona reto. Jesosy malalo, mangataka amin'ny fanahinao masina re, tidio ny tsirairay, ataovy matsapa foana fa no aminao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahasoavanao no natoy izao anay, ary hanavaozana indray ny fiarahana aminao. Dia misaotra Jesosy amakivaky izao tontolo izao izay, averiko aminao Jesosy eo, ka io reto vahoakanao reto, azavelanao itsiritra ny fifaliany Jentilise, azavelanao itsirita ny lanonany Jentilise, azavelanao itsirita ny hoaniny sy sotrony Jentilise. Fa ianao ilay Andriamanitra be famindrako, mbola hibitsika aminay tsirairay avy ka hiteny hoe tiany lalany ka izory dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Misaotra betsaka Jesosy eo,
sotra fanahy masino sotra ny amin'ny fiarahantsika nandritra nyty taony ity matoky anefan'izay ny taona ny farana fa ny fitiavanao anay sy ny fitiavana ianao dia mbola hitoy mandrakizay sotra Jesosy eo ifahasoavan'Andriamanitra ray ny fitiavan Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny arotsaka ao amin'ny tsirairay aby entiny amakivaky amarana an'izao taon'izao ao ambanin'ny fifalianao ka raha hijeriny tsirairay ianao dia ho faly tokoa ny fonao satria mandeha amin'ny lalana mankany amin'ny fahatsarana izay. Misaotra fanahy masinao manao ndera tsy nihaja raha ny voninahitra. Aleluia. Amen.